Manatitra ny araba tonga kilasy tonga vavy tonga sondray atao anatin'ity fandaharana manokana iresahana mahakasika ny raharaham-pirenena ity ho any androany antoko leader fanilo sy ny fahitan'izy ireo loha hevitra samihafa isan'ny mafampana mitarika ady hevitra eto amin'ny firenena no ezahantsika ho resahana vetivety ao anatin'ny ity fandaharan'ity vahina saina hiara-resadresaka Andriamatoa Philippe Rajona filoha-hevitra nasionaly ny antoko leader fanilo izy ihany koa no mpitondra teny nasionaly ny antoko amin'ity androan'ity miarabanao tonga soa atao anatin'ity fandaharana manokan'ity Andriamatoa Philippe Rajona mialohany hidirantsika ao anatin'ireo atao hoe loha hevitra isan'ny mafampana misarika ny sainy maro amin'izao fotoan'izao somary nangingina ny antoko leader fanilo taoriana ny taona 2023 mifakahitantsika mianaka mivantana moa zany teny amin'ny Senacle Lambopoa nareo teo anivony comité national de coordination resaka tamin'izany fotoan'izany inona no mety ho anton'izay. Ya miarabanao Yves Richard faly miaraba ihany koa ny mpanaraka amin'ny fandaharana eto amin'ny Kolo TV. Ny leader fanilo moa zany dia nanao ny conseil national tamin'ny 1er mai 2023 dia nisy fotoana nandray anjara tamin'ny fifidianana anisan'izany ny fanohanana ny candidat zany tamin'ny fotoam-pifidianana présidentielle 2023 io 2024 ihany koa dia nisy ny législative sy ny municipal fantatsika zany. Tamin'izay fotoan'izay nefany ny leader fanilo dia somary nangina satria azo lazaina fa mandritra ny fotoana misy ny fifidianana dia izay zavatra tenenina dia eritreretina foana misy calcul politique ao na misy enjeux électoraux fa amin'izao fotoan'izao kosa dia miverina ny leader fanilo manao ny rentrée politique tamin'ny janvier 2025 zay no nanambara ny hoe inona ny antom-pisian'ny leader fanilo namerina zay dia izao indray zany dia mandray fitenenana ny leader fanilo mba hitondra ny fanazavana mba hitondra ny ohatrany hoe fomba fijery ny leader fanilo amin'ireo loha hevitra tenenao teo hoe mavaivay sy mafana eto amin'ny firenena. Mpitondra teny nasionaly ny antoko leader fanilo ianao androany Andriamatoa Philippe Rajona zava-dehibe ny ahafantarany vahoaka malagasy an'izay satria somary nisy ataontsika hoe olana anatiny ny antoko teo aloha efa milamina ve zay ka androany ahafahanao miresaka mitondra ny feotokana ho an'ny antoko. Ya nandritra ny folo taona dia sahirana ny leader fanilo satria ny sampana anankiroa dia rehefa natao ny fampihavanana ao anatiny zany sy fametrahana ny rafitra ao anatiny dia nitsangana ny bureau national tamin'ny 1er mai 2023 tsara tsy ahivana zay ny filoha nasionaly Mosy Raja Herniaina no président national ary izy moa zany tsy voatery miteny foana izay ny fomba fiasa ao amin'ny leader fanilo tsy voatery miteny foana ny président national fa amin'ny fotoana tena hoe misy zavatra ilaina izay izy vao tena miteny fa ny asa kosa dia mitohy manomana ny conseil national amin'ity taon'ity zao izahay ary androany dia nahazo hiraka aho avy amin'ny bureau national de coordination hitondra teny. Manahoana ny position ny antoko amin'izao fotoan'izao satria ho an'ny androany ihany koa misy ataoko hoe mpikambana eo anivony antoko leader fanilo isaky misy an'ireny ataontsika hoe fanambarana ataona fikambanana manohana ny fitondran'ireny mitazana ary mitonona ho mpikambana leader fanilo manahoana marina ny mahakasika an'ireny manahoana ihany koa ny position any antoko any androany. Ny leader fanilo dia manana rafitra anatiny ary manana fomba fiasa ao anatiny misy fanambarana nataona mpikambana zay tao anatin'ny leader fanilo amin'ny anaran'ny Armada ohatra efa nisy communiqué navoakanay tamin'ny janvier 2025 nanazava fa ny any rafitra afaka miteny dia bureau national de coordination tsy ao anatin'ny Armada ny leader fanilo. Resaka aritsika ny makasika ny raharaha Ilzeparsa saika efa nitondra ny fanehoan-keviny makasika ty raharaha ty ihany koa ny ataontsika hoe mpanao politika maro eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao indrindra taorian'ny fitsidihan'ny filoham-pirenena frantsay sy ny sommet ny COI eto Madagasikara resabe ny hoe co-gestion sy ny restitution ho an'ireo nosy malagasy ireo ho an'ny leader fanilo manahoana ny position anareo anatrehan'ity raharaha ty. Ho anay leader fanilo zany dia miainga antsika amin'ny atao hoe lalàna ny lalàna anisan'izany résolution ny Nations Unies tamin'ny 12 décembre 1979 tamin'ny 11 décembre 1980 dia efa manazava sy mametraka tsara de jure zany hoe araky ny lalàna fa any malagasy ireo atao hoe ireo nosy atao hoe îles éparses zay atsoina moa zany tamin'ny résolution îles malgaches fa fantatsika tsara fa ny frantsay no mampiasa azy ireo de facto zany hoe zareo zany ny eo ho an'ny leader fanilo dia tonga amin'ny fotoana tsy maintsy anamafisany malagasy ny fitondrana malagasy fa indrindrandrindra vahoaka malagasy fa atsika io ary tsy tokony hijerena ny mety hoe fironan-kevitra na ny hoe iza ny ao amin'ny fitondrana
izy ary isika ny eo amin'ny fitondrana izy isika ny aty amin'ny fanoherana fa kosa ny raharaha ny souveraineté nationale izy io voalaza tsara mantsy ao amin'ny article 5 ny constitution fa ny vahoaka no souverain raha jerena zany ny zava-misy dia ny tsy famerenana ireo nosy ireo ho an'ny malagasy dia ao anatiny atao hoe processus de décolonisation inachevé satria raha tokony ho izy dia tsy tokony nisy mihitsy iny fanitsina nataon'ny frantsay tamin'ny 1er avril 1960 iny fa raha ny résolution ny ONU izany hoe manazava ny intégrité territoriale dia nosy malagasy io ary ny ONU ihany no nanamafy fa antsika malagasy tokoa io isaky ny mois de septembre dia ao anatin'ny ordre du jour provisoire io sujet mikasika an'ile zay parsa io fa akisaka foana le izy ary tsy avoaka eo amin'ny sehatra fa tsara ihany miresaka fa non contraignante any ilay résolution navoakan'ny ONU tamin'ny 1979 andriamatoa Philippe Radzone contraignante satria miteny mazava hoe de jure eo hoe araky ny lalàna izy ny tompony fa miteny ihany koa zay miantso izy ny frantsay hoe tokony ahafanganana ny fanaovana ny restitution zay no anatin'le izy contraignante zany ka naheno ny président Macron Emmanuel Macron nandalo teto miteny hoe izao président élu souverainement no miresaka amin'ny président malagasy Andry Nirina Rajoelina élu souverainement ka izay dia iona ary apetraka ny commission mixte zay ivory amin'ny 30 juin tsara zay fa aminay zany leader Fanilo dia tokony hazava tsara mihitsy fa tsy misy resaka tokony co-gestion zany fa restitution effective des îles malgaches aloha zay vao co-gestion ary raha ohatra ka président foana no miresaka an'le izy dia fa hitatsika fa tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana sy Jacques Chirac efa niresaka an'io misy fotoana reo hoe aloha tsy resana mandritra ny fotoana voafetra tamin'ny andron'ny président Era Jonara Mapianina sy ny président François Hollande dia niresaka an'io efa tsy eo amin'ny fitondrana tsony zareo reo ankehitriny tsy azo avela rery eo amin'ireo président anankiroa zay samy en fin de mandat ny hoavy ny territoire sy ny intégrité territoriale sy ny souveraineté any Madagasikara fa ny fahitanay azy dia tsara raha ny fitondrana ankehitriny manao fitsapa-kevi-bahoaka référendum mba ahafahantsika miteny anjaran'ny juriste manazava tsara hoe inona le intitulé le référendum fa hoe nosy eparsareo nosy malagasy reo dia any malagasy mihitsy inona ny antony rehefa vita zay fifidianan'izay ary ietsona ao anatina union nationale firaisam-pirenena ny ankolafy rehetrarehetra na mpanohatra na mpitondra hoe andaontsika hiaraka namafy satria any vahoaka io ny tokony ho izy zany dia tsy ny président sy président rery ilainy zay fa tokony traité de peuple à peuple ny assemblée atsika ny afaka miresaka amin'ny assemblée nationale any français ny sénat atsika ny afaka miresaka amin'ny sénat any français ny élu atsika ny régionaux afaka miresaka amin'ny élu régionaux ary ny opinion publique frantsay zay manaraka ny atao hoe lalàna malala tsara zany hoe résolution des Nations Unies zany ary tsy adinontsika fa ny Mayotte tamin'ny février 1976 dia lasa frantsay noho ny référendum ary namatonga ny zareo miteny hoe frantsay zay nataon'ny département moa zany avy eo frantsay ny Mayotte amin'ny alalan'ny référendum zay manan-kery zany metomboko zao zany tsika raha hiditra amina commission mixte na hiditra amin'ny fampirararana ary indrindrandrindra amin'ny mois de septembre zany rehefa tonga ao amin'ny assemblée générale ny Nations Unies dia afaka ampiasaina io référendum vokatry ny référendum io hoentin'ny mpitondra atsika hoe anay marina io ary mitomboko zao dia anjara ny frantsay no manafaingana araka le hoe résolution contraignante teo ny famomezana andreo nosy ireo ho an'ny malagasy restitution d'abord co-gestion après aitsika ny gérer an'io fa tsika tsy tokony hoe ao anatina tsy souveraineté zaraina zany co-gestion aloha zany efa tsy tokony ediketsy am'zay tsy zay azo atao zay fa tsika aloha ny tompony miditra amin'ny co-gestion tsika afaka miara-miasa am'izay olona afaka miara-miasa antsika nisan'izany ny frantsay fa amin'ny fomba mazava manaraka ny lalàna iresika fa raha ty fomba ataontsika hoe fiasan'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ty hoe mientihatra andeha entihatra amin'ilay komisiona iombonana izay ivory amin'ny Paris ny 3 jona mety misy azo antenaina ve raha idingana io no atao hoe hitadiavana n'ilay restitution an'ilay nosy malagasy
tsisy manakana ny hoe fivorina commission mixte zany nécessaire mais pas suffisant tsy ampio fa izay leader fanilo zany dia manon zay sosikevitra zay hoe andao atao référendum le izy a alohan'ny vahoaka omeo ny vahoaka ny fitenenana donnons la parole au peuple le peuple est souverain avant ny vahoaka on est article 5 no miteny an'izany no source du pouvoir izy no miteny hoe anay atsika ireo tany reo ny leader fanilo juste manao fanambarana tsy hoe fanambarana famerenana kely ny zava-misy ny leader fanilo rehefa misy fotoana ohatran'izao amin'ny firenena dia manao sosikevitra andray mety manova tantara le izy fampatsivana fotsiny ohatra hoe tamin'ny 2009 dia ny leader fanilo zany zay anisan'ny nandray anjara tamin'ny fitondrana dia nanao proposition tamin'izany fotoana zany hoe asivo assemblée constituante zany hoe fidina aloha ny député dia izy manao assemblée constituante dia anaovana constitution vaovao dia amin'izay fotoana izay inona ny tratra lasa les premiers ministres zay voatendry ao anatin'le constitution vaovao manana reconnaissance nationale dia eken'ny olona amin'ny reconnaissance internationale tsy natao zay fa nyetrehitra misy ny sasany mieritretra raha matao ny fifidianana dia sao dia lasa ny leader fanilo ny primature dia aloha io tsy atao dia lasa nihitatra be le teteza mita dia lasa ty amin'ny 2013 voatafavoaka nefa ny raha ohatra zany misy fotoana miteny leader fanilo ka nisy nanaraka dia nafitana nanatsara ny tantara Andriamatoa Philippe Rajona miheno an'ilay fanio-kevitra ao androany ny vahoaka malagasy mety misy iteny hoe maninona tokoa moa tsy hirosona ny makasika an'izay référendum zay mety be da be ihany koa ny tena mety misy ny sakana tsy ahafahana manatanteraka an'izay fa ho any androany andao resahana amin'ny vahoaka malagasy hoe tena azo atao ve manatanteraka an'izay ary isan'ny dingana tsara sy mahomby ve zay amin'ny fitakitsika andro nosy malagasy ilainy zay satria ny vahoaka no zay le hoe le peuple souverain ary source du pouvoir ny vahoaka no manapaka mba ahafahantsika zany mandresy lahatra ny frantsay dia tokony averina amin'ny vahoaka ny fitenenana zany hoe manatevina ny mety efa hoe argumentaire zany juridika zay fananantsika ary izay dia miteny ny leader fanilo dia miteny fa tsy maintsy tsika amin'izao fotoana teo mantsy nitenenina hoe maninona ny leader fanilo tsy niteny nandritry-ny taona dia teneniko teo misy enjeu électoral ny fomba fiteniny azy moa dia ohatrany hoe karazana misy fonoka ve sa fandraikirekena zany zay natonga ny hoe ny olona tretra zay resahana dia lasa mietrehitra foana hoe calcul politique izay zany dia miteny fa anatin'ny temps de paix électoral amin'izao fotoana zao fotoana ihany koa zao tokony ametrahana ny fametrahana ny droit civique ho an'ny olo-pirenena amin'izao fotoana zao 2,5 millions UNICEF no tena zany no akizy latsaka ny valambin'ny folo taona apahefatry ny akizy latsaka valambin'ny folo taona eto Madagasikara 2,5 millions dia tsy manana acte de naissance 1 million ny olo-pirenena tsy manana carte d'identité izay dia miteny fa fotoana ihany koa zao tokony anaovana fifidianana tena izy amin'ny alalan'ny fanomezana ny droit civique tsy hijerenao izy mitondra na izy manohatra fa ny droit civique ho an'ny olo-pirenena satria rehefa ho avy ohatra ny 2028 dia eritrereto firy zany ny olona tsy manana carte d'identité eto firy ny olona tsy zany tsy miteny akory eo anaty liste électorale fa le zo fototra zany ananan'le olo-pirenena tsy voahaja zany hoe isan'ny dingana zava-dehibe ahafahana manamora ny fanomanana ny fifidianana amin'ny fotoam-pifidianana manaraka ihany koa ny fanaovana an'izay amin'izao fotoana zao ary atao amin'ny fotoana mbola tsisy enjeu électoraux mba malalaka ny rehetrarehetra hoe raha anao tsika ohatrany hoe recensement décennal afaka roso amin'ity taona ity raha ohatra tsika anao fanomezana carte d'identité sy ny rehetrarehetra afaka atao amin'ity taona ity isan'ny loha hevitra misarika ny sainy maro ary nitondrana mpanao politika antoko politika fanio-kevitra maro ihany koa ny mahakasika ny raharaha base toliara amin'izao fotoana izao manararoatra ihany koa androany manahoana ny position any antoko leader fanilo eo anatrehany raharaha base toliara ya ny base toliara moa dia mitovy amin'ny atao hoe richesse nationale are-pirenena ny base toliara tahaka ny Hermad ny Jirama reny zany dia ao anatin'ny hoe tsika moa miteny hoe toe-carré-pirenena zay ary manontany teny hoe toe-pahantrana ve ny tokony resahana sa toe-carrena fa ny toe-carré-parenena dia misy are-pirenena ary dia raha ohatra zany base toliara raha zao zao nataninao za tsy spécialiste amin'ny ka hoe zava-misy any fa ny leader fanilo dia mangataka kosa hoe tokony isy ny mangarahara tokony isy ny fifanakalozana ary ny fanazavana ny saim-bahoaka ao anatin'izy io tena marina ny raha ohatra tokony izy dia ao anatin'ny article ny 105 ny constitution zany hoe lalaam-poandrenana dia tokony isy androm-panjakana anankiray atao hoe CESC conseil économique social et culturel zay ny vocation-ny dia hiandinika ny mikasika ny atao hoe culturel fa indrindrandrindra ny économique tsy mbola mitsangana izy io ny raharaha Jirama ny raharaha Hermad raharaha
ery Madagasikara moa zany ny raharaha base tuliara zay tsy fananam-pirenena dia tokony hisy an'io institution io tsy misy io amin'izao fotoana izao ny zavatra anankiray faharoa raha tokony ho izy ao amin'ny article 153 angambany izay amin'ny constitution dia tokony mitsangana ny atao hoe région fa ny région dia misy chef de région fidina amin'ny suffrage universel dia misy ny conseil régional zay tafiditra ao anatiny ny député sy ny sénateur manana voix délibérative zany zay tokony andinika ihany koa ny zavatra toy izao satria voalaza tsara amin'ny constitution fa ny région dia vocation sociale et culturelle zany hoe amin'izao fotoana zao zany mbola inachevé ny fametrahana n'ilay lalam-panorenana lana fototra eto amintsika mbola misy institution tsy ao mbola misy conseil régionaux et conseil provinciaux tsy ao mbola tsisy ny chef de région élu mbola tsisy ny chef de province élu nefa reo ny ambara tonga tenenina hoe commune région ary province zay no anaty constitution ho an'ny leader fanilo zany dia zay dia miteny hoe mangatak'izay période moratoire zany hoe mandritra ny fotoana voafetra dia aleo aloha tsikitiana le base tuliara fa tahaka mifanao any amin'ny tany ohatra any France dia misy karazana fifanakalozana misy débat misy reo expert zany reo journaliste d'investigation na reo journaliste économique anoatra zany no miara mitondra ho an'ny vahoaka ny fanazavana tsy maintsy isy ady hevitra eo fa tsy azo atao amboletra na tonga dia avy hatrany dia hoe tapahana hoe ohatran'io le satria tsy tokony gouvernance présidentielle rery le izy fa tokony gouvernance nationale fa raha ny fandinianareo antoko leader fanilo azy hoe amboletra lay fomba fitondrana lay raharaha base tuliara amin'izao fotoana izao tsy ampy transparence dia lasa tsy mahalala ny olona hoe inona ny marina inona ny diso rehefa misy ady hevitra normal ao anatin'ny zavatra misy any ny hoe misy zavatra fomba fijerena izy hoe ty ve ny mamaiky inona ny atao hoe priorité inona ny atao hoe urgent inona ny atao hoe important fa azo atao tsara mihitsy miteny hoe andaontsika anao an'io fa sivo fotoana moratoire afahantsika miaraka miresaka an'le izy inona ny dika zay manome asina ny vahoaka atsika manome asina ny olom-pirenentsika manome asina ny faritra atsika dia afahany rehetrarehetra miara-manapaka fomba fiteva za moa le hoe en connaissance de cause zany hoe fa fantatra inona daholo ny tranga inona ny antony ary inona ny mety enjeu anatin'io misy enjeu géopolitique angeza be io ary mety hitondra arena angeza be io fa raha mbola misy zany fisalasalana amin'ny resaka hoe amin'ny hoe ina fahasalamana ny amin'ny environnement dia tokony fampiresahana rehefa vita zay fotoana fampiresahana zay afaka miroso raha toka zay ny tsy misakana amin'ilay tsy misakana zay fa mangataka moratoire sy fifampidinina ary indrindrandrindra mangarahara isan'ny voaresaka ao teo ihany koa ny mahakasika ny resaka rafitra eto amin'ny firenena be da be no miresaka amin'izao fotoana izao hoe inona marina ny isan'ny olana mahatonga ilay fantrany eto amin'ny firenena rafitra ve sa olana raha iverenantsika ohatra ny faneho-kevitry ny filohany antenimera-pirenena teo aloha nandritra ny dian-tany frantsa raha tsy diso any nanambarany fa olona no olana eto Madagasikara fa tsy rafitra amin'izao fotoana izao koa nefa misy mpanao politika milaza fa rafitra maty no misy eto Madagasikara ka tsy ahafahana mampandroso an'ilay firenena ho any antoko leader fanilo manokana manahoana ny fahitanareo mahakasika an'izay olona rafitra reo moa zany samy mety misy hoe zavatra tsy maintsy hodinina foana fa ny ohatran'ny hoe fomba fijerinay zany dia zao ny fitantanana firenena dia tokony anatin'ny atao hoe république ny république dia hoe res publica zany hoe chose publique inona fanohatra amin'ny chose publique chose privée hoe ho an'olona manokana zany na vondron'olona manokana zany hoe raha ohatra zany misy fomba fiteny lasa fanao amin'izao fotoana zao hoe anay aloha zao anay aloha ny eto anay io fa tsy anareo dia lasa mipetraka any amin'ilay atao hoe fief zany ka rehefa miteny ianao manao fief dia esprit féodal fiantsoana zay fa tsy esprit républicain raha miresaka élection matsika atao hoe sy ny hoe électoral tsisy démocratie tena izy eto Madagasikara raha tsy alohan'izay aloha misy armée républicaine armée justice républicaine administration républicaine gouvernance économique républicaine république aloha vao misy ny démocratie inona le république zany dia fanaovana hoe sohiombonana sohitambarana ary ny république dia tsy mifanohitra mihitsy amin'ny kolotsaina malagasy satria raha tamin'ny andro nandrinam-polomerina fotsiny ohatra ny resantsika tsy hoe mahizy merina azy fa malagasy azy dia hoe tsy aditiko izao samy rery fa aditiko zasy ianao démocratie participative zany ny teny atao andapa tsy mahadiso liberté d'expression zany ny raharam-pirenena tsy anakavana tsisy népotisme zany valeur daholo zany efa misy eto amintsika raha miresaka ny foko tsy miety zao tsika dia natao foko tsy miety dia misy ny atao hoe
maro saina zany hoe misy olona tompona ndraikitra amina faritra maromaro misy ny sojabe zay ireo ohatrany hoe manana ny fahendrena zany fa am'ireo maro saina maromaro reo dia ny mpanazary no miteny hoe izy no tompony zany hoe misy anankiray no tena hoe tsisy mpanjaka zany eo amin'ny tsy mety fa hitambarana ny zavatra tsisy hoe anay aloha zao na atsika aloha ny eto tsy andry zareo fa iraisana zay soa hitambarana zay zay le atao hoe res publica no mitondra ny amin'ny atao hoe res publica zany hoe chose du peuple soa am-bahoaka zay no anisan'ny fomba fijery leader fanily hoe ny repoblika dia tokony apetraka eto fa mbola tsy tafapetraka ary ny repoblika dia tsy mifanohitra mihitsy amin'ny kolotsain'ny malagasy fa vao miary mametraka anazy amin'ny rafitra tsaratsara kokoa ny rafitra ve ny olana ny fomba fanatanterahana ny rafitra olona zany no ndraindray mbola tsy ao amin'ny tokony ho izy zany hoe tsy manana le esprit républicain zany tsika fa ndraindray mbola lasa esprit féodal hitantsika anisan'izany le constitution mbola tsy hoe tsy vita hatramin'ny farany resantsika mahatonga na mametraka an'izay fanontaniana mahakasika ny rafitra zay mantsy hitantsika ny zava-misy mahakasika ny resaka séparation na pouvoir eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao lasa olana be ny pouvoir exécutif ny pouvoir ny resaka fahefana mpanao lalàna sy ny maro hafa manahoana ny fahitanareo antoko leader fanilo amin'izay eto amin'ny firenena mipetraka ve zay ny Barack Obama tamin'ny nandalo tamin'ny izy vao tonga vao premier mandat any dia tany Ghana tany ankiray izy niteny hoe l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais d'institutions fortes dika zany ny république dia tsy personnalisation ana fitondrana pouvoir zany fa institution nefa ny zava-misy zany ny institution antsika zany no tsy manao ny tena asany fahitana azy fa ny raha ohatra misy hoe séparation de pouvoir dia tokony zay ny teneniko teo mila administration républicaine zany hoe neutre amin'ny resaka politika ary ohatra zany koa ny tafika senisy sy ny maro hafa zany fitsaran'avo momba lalam-pandrenina sy ny maro hafa manahoana raha ny fahitany leader fanilo anazy hitsitsika ny resaka aleo ary teneny kokoa zany itsika kokoa zany ny resaka ny tokony no hijerentsika mpanao politika itsika mpanohitra itsika tonga firenena dia izao hoe inona moa ny antopisy itsika ozy ny orientaux hoe dharma inona no iraka inona no antso enao mahatonga anao manao mitondra firenena inona mahatonga anao menandraikitra ianao menanadidy misy asina izy io inona raha ianao no tena miaino ny zavatra ao aminao tamin'ny voalohany aratra amin'izao inona maninona tsy ataonao ny iraka ny atsonanao raha vao tsy manao an'izay tsika samy olom-pirenena ary ny olom-pirenena ao anatiny fa tsy hoe ny mpitondra rery dia lasa tsy tonga any amin'ilay atao hoe république ao atsika araka teneniko teo fa lasa any amin'ny fitondrana zay lasa mifampiandry any ka amin'izao fotoana izao dia ny herin'ny vola no manjaka eto Madagasikara dikany hoe herin'ny vola plutocratie zany hoe ny olona manam-bola sy ny olona afaka milatsaka ho fidiana manam-bola no mitondra ny firenena ary ny olona manao marina ny olon-kendry ny olona liam-pahendrena ny olona liam-pivoarana ka manao ny marina mahantra fa ny olona manao hitsin-dalana ataoko mihitsy hoe mangalatra no manan-karena ny fahavalo anie tsy ny areny fa ny tsy fisisiany ny rariny tsy fisisiany hitsiny l'ennemi n'est pas la richesse mais l'injustice ohatra zany koa hoe tsy fahavalo ny vahoaka mihitsy ny tafika na ny zandary fa ny fahavalo dia fanapahara-pahefana ce sont pas les armées qui sont les ennemis mais c'est la violence illégitime ka manahoana eo anatrihan'ilay zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao no anontaniako hisariako ny sainy ampanaraka ny fandaharana hoe manahoana ny fahitany ny antoko leader fanilo ianao miresaka hoe fampiasana fahefana sy ny maro hafa manahoana ny fahitanao an'ilay zava-misy amin'izao fotoana izao mihitsy satria tany amboloana na anontany hoe manahoana ny position anareo leader fanilo eo anatrihan'ilay zava-misy amin'izao fotoana izao zay zany araka le tenenina teo hoe nisy fotoana zay moa zany tsy niteny fa ankehitriny zany zay dia miteny an'izany hoe zay sosikevitra foana zany noentinay mijery ny zava-misy zay fa manao proposition ihany koa anisan'izay zany dia fiantsoana ny atao hoe ho an'ny tompona andraikitra rehetra zany hoe jereo ny mahaolona jereo ny mahasoa ny firenena jereo ny temps long fa tsy voatery hoe ny temps immédiat misy zavatra anankiray zao tiako hisarina ny saitsika misy ny atao hoe karama ny karama dia avy amin'ny teny araba hoe el karama na al karama na el karama zay midika hoe dignité
zany hoe fahamendrehana zany ny olona zany taloha dia manao aterikalao manao ohatrany hoe asa ohatrany hoe fanokonana zany iara misala fa tateorina ary rehefa misy fotoana dia mena karama le olona zany hoe mena fahamendrehana ny karama zany amin'ny resaka ana dia vokatry ny dinitsy ny tava ary satria ianao ny asa dia mahazo mihinana ianao satria ianao ny asa dia tokony mahazo valokasasarany ianao zay ny tena marina amin'le izy fa ny tsy fisininy izay le rariny sy hitsiny zay no tena olana amin'izao fotoana zao manimba ny fiarahamonina malagasy mihitsy ozy ianao hoe inona no vaolana amin'izany dia famerenana ny atao hoe valeur républicaine ny éthique politique ao anay eo leader fanily moa zany dia zay éthique politique bonne gouvernance économique dia ny système éducatif zay tokony averina amin'ny asina tokony mamety azy ary indrindrandrindra ny décentralisation zany hoe ny rafitra hoe centralisé hoentina foana amin'ny système hoe présidentialiste na hoe eto Antananarivo no miainga daholo zava-drehetra tamin'ny fitondrana kolonial nametrahana an'io dia tsy novaintsika le izy fa tonga amin'ny fotoana tokony hisy karazana fitsinjarana effective ka zay ny fomba fitantanana ny économie isaky ny région isaky ny faritra zay le hoe décentralisation économique effective voaresaka ny mahakasika an'izay décentralisation effective zay amin'izao fotoana zao tena manahoana zany no fahitanareo antoko leader fanilo an'izay tokony isy zany araka le teneniko teo efa voalazo anatin'ny constitution moa izy hoe tokony isy conseil régional élu zany hoe tsy araka io fomba hitondrana azy amin'izao fotoana zao io ve le endriny le fampiarana azy sa manahoana zay déconcentration no misy amin'izao fotoana zao raha terme technique no ampiasaina zany hoe misy olona zany manendry olo-kafa dia hoe zao ny ataonao fa ny décentralisation dia fitsinjarana le pouvoir central ray ihany Madagasikara ray ihany tsy mivaky fa misy kosa autonomie omena ny région indrindrandrindra amin'ny resaka économique afahany zareo manao délibération ary misy lalàna dia manara-maso ny pouvoir central amin'ny atao hoe déconcentration fa ny décentralisation dia fanomezana n'izay rafitra zay isy mba ahafahany zany hoe miainga avy any amin'ny fototra zany ny finiavana sy ny fanjariana asa ny fametrahana ny ohatrany hoe fanatsarana ny tontolo manodidina etsetsetretsy zay zavatra hoe mbola tsy misy mbola nisan'ny tanjo zay fa mbola tsy tratra eny ary mamaraparana ny fandaharana ihany koa sika eo anatrehan'ireo ataoko hoe teboka samihafa marary ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao inona ny isany ataoko hoe asoso-kevitra atsipy ny antoko leader fanilo ho an'ny mpitondra na ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa zay ataoko hoe mandray anjara fiaina ao anatiny raharaha-pirenena ny leader fanilo moa zany dia miteny fa tsika rehetra dia samy tompona andraikitra avokoa zay moa androany nandray fitenenana misy miteny hoe mitandrema ihany rehefa miteny fa sao dia miteniteny foana ka manahirana fa tsy azo ataony zao no miteniteny foana tsy miteniteny foana angamba ny leader fanilo fa te hitondra ny anjara brikiny zany amin'ny fametrahana firenena vanina eto amin'ity Madagasikara ity ary anisan'ny foto-kevitra ijoronay zany dia ny fametrahana hoe tokony hanaraka ny rariny sy ny hitsiny ny zavatra anankiray raha afaka miteny kely Iva Richard dia mikasika ny ohatra hoe ny aina zany eto amintsika dia lasa ohatrany hoe tsy misy dikantsony ny fitsaram-bahoaka mamono ny aina misy amin'ny resaka ohatrany hoe vonolona zany feno be da be zany ny zavatra mitranga fanolanana ary ohatrany hoe lasa tsisy dikantsony ny aina dia an'Andriamanitra izy no manome ary izy no mandray fa Andriamanitra tsy manapaka ny aina mihitsy ary izy tsy izy ny akory no hoe maka ny aina kanefa ito amintsika zany io zany isan'ny zavatra le mahaolona ny firenena zany ny fanahy ny mahaolona fa ny fanahy ihany koa ny mahafirenena ary raha ohatra tsika tsy manaja ny zo fototra anisan'izany zany ny aina zay ao anatin'ny voalazo ao anatin'ny constitution ihany koa dia mety anatsiny-tsika eo anatrehany Zanahary eo anatrehany'Andriamanitra Andriananahary eo anatrehany Andriamasina Andriamanitra indrindra zay telo zay iray mifehan'ny Madagasikara zany amin'ny zareo mpandalany sy mahay ny zava-miafy Madagasikara no mahalala an'izany bebe kokoa fa tsy maintsy izay no jerevantsika hitondrana ny firenena fa tsy ny tompontsoantsika tsy hoe anay zao na hoe anay rery fa ny fitsinjarana ara-drarany ny are-pirenena satria manan-karena Madagasikara ny fitakiana ohatra hoe ny Îles Éparses ohatra dia fotoana anankiray ahafahantsika mirahina ohatran'ireny mandray bare avy nandresy reny dia miara-misalantsika tsy hoe akory nofinofo zany fa anatin'ny tolona combat
ozy izy ny Erjour Zafomaly zay hoe leader fanilo, c'est pas un rêve, c'est un combat. Matoa zay tonga miakatra sehatreto dia te hiteny, te hampandroso ny ady hevitra mba any amin'ny tsaratsara kokoa ary miezaka zay ary ny itenana zany dia satria ny fanany maolona ary leader fanilo dia miezaka hatrany mitondra ny fomba fijeriny sy ny fanazavan-kevitra ho an'ny vahoaka zay masomandidy. Feny dia feny ny fanazavana mahakasika izay mafonja ihany koa ny afatra nentina Andriamatoa Philippe Rajoelina tamin'ity androany izy no filoha lefitry ny antoko leader fanilo no sady mpitondra teny nasionaly ihany koa tamin'ity androany rafitinina ny faneho-kevitra amin'ireo lafin-javatra samihafa miteraka resabe eto amin'ny firenena dia ny hoe fotoana izao ampandeferana ny ataontsika hoe ambopo distoerana izay isany manimba ny firenena fotoana izao ametrahana ny rariny sy ny hitsiny tongavana amin'ilay soa hitambarana Andriamatoa. Misy teny farany sao dia adinoko matsy miteny azy dia tena misaotra indrindra ny resaka carte d'identité tsika hoe sao dia verzo zany ny malagasy 1 million izy amin'izao fotoana izao engany isy fepetra anaovana an'izay fa mba hiteny resaka kely momba amin'ny passeport efa niresahanay leader fanilo tamin'ny juin 2023 mantsy izy io tany à Paris hoe ny passeport eto Madagasikara dia manakery mandritry ny 5 taona. Izay zao dia mahita fa ny passeport frantsay zao dia 10 taona fa zay dia miteny hoe ataovy 12 taona re satria ahafahan'ny olona misy olona avany ambany vohatra any izy miakatra manao passeport ny sasany avany amin'ny faritra tonga aty Antananarivo nefa mila vola izy io akoatra ny sakatsakana zany zay ataony ohatra hoe ny amin'ny consulat frantsay tsy hanomezany visa ny fa ny dossier efa tena mety dia mbola misy sakatsakana koa ve ataontsika samy malagasy fa tokony atao isaka ny 12 taona amin'ny passeport ahafahan'ny olona anankiray zay indray mandeha mivoaka ao anatin'ny 10 taona mety afaka 14 taona indray izy vao mandeha dia mba miverina izy fa tsy mandoha vola fanampiny intsony satria ahafahantsika zany ohatrany hoe sao dia sanatria mantsy lasa hoe business le izy fa ny tombontsoan'ny tsiraray ny olom-pirenena koa tsy maintsy jerena misaotra indrindra. Fendeveny ny fanazavana mahakasika izay mafonja ihany koa ny afatra sosikevitra mibedabe tamin'ity androany fa tsy atao hoe tsikera sanatria ankasitrahany ianao Andriamatoa Philippe Rajoelina filoha lefitra nasionaly ny antoko leader fanilo no sady mpitondra teny nasionaly ny antoko ihany koa tamin'ity androany nitondra an'izay fomba fijery eo anatrehany zava-misy eto amin'ny firenena izay rafitinina verenako dia ny hoe mila fotoana izao ampandeferina ny ambopo distoerana mety isany manimba ny firenena fotoana izao tokony ametrahana ny rariny sy ny hitsiny ahafahantsika mikatsaka an'ilay soa iombonana eto amin'ny firenena. Ankasitrahany ianao Andriamatoa Philippe Rajoelina ny vahiny tato anatin'ity fandaharana manokana ity ankasitrahako torak'izay ihany koa ianao tany an-tokantrano nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany mandrapitafindray ary tomboko lasy tomboka veloma tompoko.